Dia mbola kafalina indray no iarabanantsika rehetra manaraka ny televiziona malagasy ary amin'ity takariva ity anolorananao ny mety toetry ny andro antelo andro manaraka ny alahady alatsinainy talata ho avy izao indray. Makasika ny izay toetry ny andro izay ary dia somary mitovitovy tamin'ity niainantsika tamin'ny anio ity saika manerana ny nosy ny toetry ny andro ho antelo andro manaraka zany hoe mbola somary eo papana zany ny hafanana aty amin'ny faritra atsimo andrefan'ny nosy aty amin'ny ankapobeny sy any atsimon'ny nosy iny ny ankoatr'izay koa dia mbola somary manevikevika ihany koa ny hafanana ny ampovoantany ary ny aty amin'ny ilany atsanany afovoantany no somary isy rahona mitsitokotoko amin'ny ankapobeny satria dia misy ihany aloha ny tsy hodrivotra zay somary mazovahana aty manodidina ny analanjorofo aty ary mety hiteraka orana kely zany aty amin'ny morotsiraka maro antsetra aty ao anatin'izay telo andro ho avy izay hojerentsika amin'ny antsipiriany ary ny makasika izay ho an'ny rapitso maraina ary dia misy zany amin'ny ankapobeny ny zavotany amin'ny faritra sasany aty amin'ny afovoantany aorian'izay moa dia somary mibalika ny masoandro ny ankoatran'izay aty amin'ny morotsiraky ny analanjorofo sy maro antsetra ozy tsika teo no misy orana malefaka kely somary misitokotoko ny voamaraina. Makasika ny izay toetry ny andro ny rapitso zay raha ny tolakandro kosa koa ny hojerena dia mibalika ny masoandro saika manerana ny nosy ny takariva manomboka mandraondraona aty amin'ny tany melaka aty ary mety hisy tandrivinahona kely ihany aloha raha ho an'ny alina aty amin'ny morotsiraky maro antsetra moa dia misy hatrany ny orana malefaka zay somary misitokotoko mandraona manodidina ny nosy be ny masoandro tsika teo ny ibanitoerana any amin'ny faritra sisa. Ny vinavina ho an'ny maripana kosa indray ary dia mbola eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 9 eo hatrany aloha ny aty amin'ny afovoantany ny morotsiraka Tsinanana ihany koa torak'izay aty morotsiraka Andrefana 7 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny mafana indrindra moa dia varaky ny ambahantsika teo 7 ka hatramin'ny 30 degré celsius eo aty amin'ny ilany atsinanan'ny faritra atsimo Andrefana aty amin'ny tapany atsimon'ny tratran'izany ihany koa aty amin'ny tapany atsimon'ny faritra Menabe aty na izany ary mahatratra 9 sy 5 aty amin'ny faritra Andrefan'ny nosy toy ny faritra Sofia, Betsiboka, Boeny ary Melaka Indy. Toetry ny andro ny alatsinainy kosa dia maina amin'ny ankapobeny manerana ny nosy aty amin'ny analanjorofo no somary mandrahondrahona hatrany ny morotsiraka sy antala hatrany mety hisy orana tandrifondrahona kely ao anatin'izay ny morotsiraka satsasany ny ankoatr'izay dia bantoerana ny masoandro mibalika. Ho an'ny maripana ary dia mahatratra hatramin'ny 30 indray zany aty amin'ny afovoantany ny vakina karatrany 7 ny morotsiraka Atsinanana 30 mihoatra moa zany ny morotsiraka Andrefan'ny nosy raha ny mafana indrindra dia amin'ny ilany Andrefan'ny afovoantany rehetrarehetra iny 7 aty Beroro 7 aty faritra Androya aty. Hovaranantsika hatrany ny toetry ny andro any talata maina manerana ny nosy hita taratra ny masoandro mibalika raha ny orana dia misy ihany aloha ny orana malefaka misitokotoko aty amin'ny morotsiraky ny tapany atsimon'ny Sava morotsiraka Analanjorofo somary mazontoa masina Indy. Ho an'ny maripana kosa ho an'ny izay talata izay dia 7 ka hatramin'ny 20 ny afovoantany 7 ny morotsiraka Atsinanana 3 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka Andrefan'ny nosy ny mafana indrindra dia 7 degré celsius aty amin'ny Beroro hatrany ilan'ny Atsinanan'ny faritra atsimo Andrefana ary aty amin'ny manodididina ny Ambovombe Androya aty. Makatsitraka anao nanaraka an'izay hatramin'ny farany manasanao hatrany anaraka ny fandarana mety toetry ny andro ary manaraka indray veloma tompoko.